Ny fanadiovanao amin'ny zandary zany dia tsy maintsy atao io satria betsaka ny feo mandeha ahitana amin'ny zava-misy koa hoe raha fitaovam-piadiana ny ampelantanan'ny jiolahy misy avy aminay reny dia izay no andraisana fepetra hoe oka kosa andraisana fepetra. Ny fanadiovana moa zany misy ny manome vaovao anay ro le olona amin'ny alalan'le sampana mikirakira ny fitarainana sy manara-maso ny fitarainana dia manome ireo dia rehefa azo le fitarainana dia andraisana andraikitra. Zany no nahitana zandary maromaro misy bala tany aminy, misy fitaovam-piadiana tany aminy, olona no miten'ireo ireo jiolahy. Misy zandary nanolana voaka tamin'ny réseau Facebook zany dia naterin'entany amponja. Io moa samy manany sanjiny na fiteny an'izany ny tsara fa le zandary nanolana io zay nanao ny adidinay fa ny tsara izy dia afaka madiodio. Tsy tanay zay azo atao hoe efa nanao ny adidinay zay fa tsy nisy fifanarahana zany teo amin'ny andraikitra zay natao na hoe ny olona mahita hoe tsy nanolana izy dia tsy tazay azo atao fa zay miezaka manadio arak'izay azo atao fa tsy natao firenjiolahy mihitsy ny zandary marety.